fazy satria ny zavatra lehibe indrindra amiko dia mifatongava ny vahoaka malagasy miompo misaotra sy midera ary manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa miarabantsika ampitiavana satria izany fisaorana sy fideranan'Andriamanitra izany dia mila fosy fanahy feno fitiavana ary fatahorana an'Andriamanitra. Misaotra indrindra ny fiangonana rehetra izay mikarakara n'izao hetsika izao. Ny irina dia maromaroto izao amin'ny foko rehetra no itenenako anareo fa ilay Jesosy izay niraisiko tombo sy mpamonjy dia ny mivavaka sady namaly vavaka mandrakariva tamin'ny fisotroanareo ambavaka ny fiainana eny anakavy. Mahatsiaro hoe sambatra tokoa izahay fa manana vahoaka mivelona sy miaina amam-bavaka ary manana vahoaka manana finoana sy fahatokisana fa ny famonjena dia avy amin'ny Jehova irery ihany. Rehefa mitety any Madagasikara fotoana maromaro zay dia nahita ny fitaraina ny vahoaka fa ny fandriam-pahalemana dia tena mafy tsy misy ary dia maro amin'izy ireo no mitsoka makany an'ala matory rehefa hariva ny andro. Tena misy renim-pianakaviana anankiroa samihafa toerana samihafa nandianako latsaka ny ranomasiny dia miteny hoe ny zanako izao dia lasa nidahalo any androany. Ny anankiray nanantona dia latsaka migogogoky ny ranomasy hoe vonjeo zay neny fa teny isan-kerinandro dia tongava ny dahalo. Ary teneniko anareo fa tena narary ny foko na nigoraka ny foko ary dia nivavaka hoe Andriamanitra efa nomenao Jesosy tonga teto amin'izao tontolo izao nitady sy hamonjy ny very vonjeo Madagasikara. Ary rehefa miainy ny vahoaka nandianako rehetra koa aho dia hoy aho hoe mila mifankatia isika, mila mifamela heloka isika ary mila mirahina isika. Zany zavatra telo lazaiko zany dia tsisy mivoana ao anatin'ny soratra masina. Ka hoy aho hoe atao hoana ny fanatanteraka izany dia hoy aho mantsy azy hoe tsy maintsy mitodika amin'Andriamanitra isika. Ary zany miavana ankehitriny dia mamerina indray ny fahavononako ampitodika ny vahoaka malagasy amin'Andriamanitra. Voninao anangana ny rava ary voninao anangana firenena vamina. Rehefa koa dia tsoroko sy amafisiko aminareo fa tena manadilina amin'Andriamanitra tsy vitany heliko za samireny izany fa ny herin'Andriamanitra no iankinako azako mampanteraka izany. Dia hoy ny teny raisiko tao Mika 4:9-5 hoe ry olombelona efa naseho anao zay tsara sy ilain'i Jehova aminao dia izao ihany ny anao ny marina ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fametretena. Amena. Fa izao koa izany dia mila fanavaozana fanoloran-tena isa-maraina. Tsy vitako za samireny fa mila tsika rehetra manavao ny fanoloran-tena isa-maraina
fa ny famirapon'andriamanitra dia avao sy ny samaraina ary dia hoy aho rehefa manavao ny fanoloran-tena hoe hitako ny teninao ka noaniko ny teninao ny fifalian'ny foko sy firavoravoan'ny fanahiko ilaina mivelona sy miaina ary miaina ny tenin'andriamanitra sika tokany iray ny antatako ntsika vaomoka malagasy dia hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao